iadana sy ho finaritra. Iadana sy ho finaritra. Ory alahy. Salut ndre. Ao biso. Miala tany mamindray manko a. Tsy mamy kosa ky fa mba nandrairay a. Falifaly ry zalahy tamin'le voka-pifidianana dia mba mifandombera keliko. Zany moa ny anareo ny andanimbola. Mbola tsy fantatra ange ny voaka ny volana ambony io chérie. Tsy fantatra hony. Efa mazava zao ny lalakombany. Filoham-pirenena vaovao, fiainana vaovao. Dia tsy mihevitra ny amin'ny voalohany taona sy ny fahasahiranana teraka io manko elaty a. Fa fahasahiranana inona ihany ny endry izany. Hodiny lahadino anga ny fahasahiranana teraka ny fety. Isy azo fehezina ke ny fandaniana ny fety a. Ay, ho hitako eo zany. Ary ny fidirany ankizy amin'ny janvier io ahoana. Ny mety ho vokatra ity fifidianana ity nefa mbola tsy fantatra. Tena mila mitsitsy mafy ho fitsinjovana an'izany rehetra izany tsika la. Na reo koa be fanahina ka. Mampitaitaina anareo daholo zao rehetrarehetra zao. Maninona indray zao ny voka-pifidianana? Hafa mihitsy elaty ka. Ela rery zao tsy mitaintaina amin'ny mety ho vokatra io. Asanao ahoana re? Zany ange ny mandreraka andry e. Zavatra mbola tsy misy akory ka esana saina. Ka betsaka ny resaka mandeko. Ho an'ny tsy manana asa raikitra no miasa saina amin'izay mety ho sin'ny krisy fa tsy isika rery saoly a. Ka raha tsy mora tenenina ohatr'izany izy tiako. Misaotra nandray ahy monsieur le directeur. Inona no atokanao madame Saoly? Miangavy re tompoko. Aza mena avance mihitsy aloha nivadiko iny amin'ity volana ity fa tena manahan'ity fandehan-draram-pirenena ity mihitsy ka aleo manao fitsitsiana. Matahotra krizy anga madame Saoly. Tsy te hiaina an'ireny intsony a tompoko. Betsaka ange ny simba tamin'ireny. Marina mihitsy zany. Ny toe-karenantsika sy ny fisainana indrindrandrindra. Io politika anjareo io foana ange ny anton'izany. Zany marina ny hoe izy ny vadiny miadika ny ankizy ny voatositosika. Tsy ny politika fa isika olo-pirenena tsirairay no antoka ampilamina ny firenentsika na tsy. Tsy miombon-kevitra aminao amin'izay a monsieur le directeur. Fa ahoana? Ny pomba ny candidat isan'isany avy ange mifandratra amin'ny teny sy tsy mifandevitra amin'izay lazainy. Zahay vahoaka efa navita ny adidinay na nefa mifandatsaham-bato. Zao nataokanao a. Ny fiandrasana ny voka-pifidianana ampitoniana no miantoka ny filaminany eto amintsika. Ka ty andaniny sy ankilany milaza sady samin'andresy ty nge tsy mampilamina ny saiko io e. Tsy tokony mbola isy soratena hoe lany aloha fa zay voalaza ny ACC ihany no izy ka. Zay ange ny tokony ho izy. Fa tena zay mivady nefa zao avy nindram-bola tany amin'ny banky ivarotako mba atao vadinasa. Asa ahoana ny amerenanay an'io raha sanatrika tsy ilamina indray ny firenena. Zay no ilana ny fitoniana rehetra madama. Ho tombontsoa ny tokantranony malagasy tsirairay mihitsy. Zany aloha dia tsy isy. Ianonao tsara aloha e. Ia tsara ny fiainam-pirenena raha afaka natateraka ny programa fampandrosoana nahalany azy ny filoha vaovao eo. Raha ny fahitana ireny programa ireny kosa ange ka tena nala fahasahiranana ny vahoaka e. Miankina amin'ny fitoniana eto amin'ny firenena nefa no ahafahana manomboka an'ireny programa nasy ireny mba hampiratra amin'izay ny masoandrontsika e. Dia mba ho tanteraka amin'izay ilay angatantsika isan'andro isaky ny miraniram-pirenena iny tsika hoe iadana sy ho finaritra. Sambatra tokoa izay. Tsy ho nofinofy ve zany e? Tsy ho nofo azy zany raha manaiky ny hotoniny rehetra ho arinan'ny valim-pifidianana mba ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana amin'ny programa ho amin'ny fampandrosoana amin'izay. Iadana sy ho finaritra. Iadana sy ho finaritra. Tantara vokatry ny fiaraha-miasan'ny CENI sy ny coalition des radios ary vatsiny ny vondrona afrikanina vola. Iadana sy ho finaritra.